tora sasany ka ireo mpianatra zay natsapa fa tsy tomombana ny fanaovany an'izay examen taranja histogeo zay dia afaka mamerina izy rapitso de zay noty tsara tamin'izy anankireo zany no ho alaina apetraka any anatin'ny résultat zay zany ny zavatra natao tsy antery koa nefa nio fa reo zay matsapa zany zay afaka miteny fa hoe netiny anazy na afapo azy ary ny lamina lay histogeo le taranja zay nataony omaly dia tsy voatery izy amerina fa de iny noty azony tamin'iny zany no ho tanterahana sy ho alaina ao anatin'izay fanomezana ny valim-panadinana amin'ny baccalauréat izay. Misy ihany koa nefa ny taranja EPS Andriamatoa Filora Pitso Soma efa nisy fifandaminana ihany koa ve mikasika izay? Ny taranja EPS moa zany ny 100 raha be indrindra no manao an'izy io ka izy io zany de nalamina arak'izay fa atao ny folakandro zany hoe amin'ny ora tolakandro zany folakandro no anaovana an'io taranja EPS io. Ny hita omaly aloha Andriamatoa Filoha de ny fifanomezan-tanany olona mety hoe tsy ray aman-drenina mpianatra koa ary izy fa sendra nandalo le firaisan-kina ny vahoaka malagasy ny fahitanao an'izay. Ya eto dia misaotra manokana ary makasitraka satria hitako daholo ary nandefa ny olona rehetrarehetra ny fanampy sy mifandrimbana ihany koa satria betsaka ireo mpianatra zay taraiky tsy tsony ny fiara fitaterana ary tena nampihetsy-po mihitsy nahita ny firaisan-kina ny malagasy zany hoe ary misaotra manokana an'ireo nisy ray aman-dreny, nisy coopérative, nisy olon-tsotra zay nametraka ny fiaran'izy ireo nitondra sy nitatitra an'ireo mpianatra zay tratralina tao anatin'izay fanaovana fanadinan'izay mbola misy ary tena misy ny firaisan-kina amin'ny mamalagasy ary isaorako manokana ny tsiraray avy izay nampiseho an'izay firaisan-kina zay fa ito kosa dia miteny ireo zay nisopatra navandoza manao takalonaina ireo zanaka malagasy nanala fanadinana satria tsy azo ekena hoe misy andian'olona misy antokon'olona misy olona vitsivitsy tompona andraikitra isatsokajiny zay misopatra sy manakirotana niny fanadinana iny zay manakirotana ihany koa ny firenena raha ny fitondrana no tsy tiana aza ny zanaka malagasy no atao sorona ka eto zany dia milaza mihitsy fa tsy maintsy andray andraikitra ny fitondram-panjakana ary ny tompona andraikitra rehetra tsy akanavaka ao anatin'iny tsy fatatsosain'iny fanadinana iny de tsy maintsy misy fepetra ho raisina aminy. Eto dia miteny ihany koa ny tompona andraikitra eo anivon'ny gendarmerie pyrénéenne ny misahana ny cyber criminalité zay mijery ihany koa ny source rehetra zay nivoahany ny sujet na fitina sujet iny na ireo mivarotra izany na ireo olona zay namokany izy iny satria de fantatra moa zany fa rehefa nandeha reny sujet reny dia na io zany teo anivon'ny office du bac na io tany anivon'ny fizarana famoahana n'ilay sujet mihitsy no tsy maintsy nisy tompona andraikitra voalohany aloha nanaparitaka an'iny sujet iny. Eto dia ny amaranako anazy ngamba miora dia tsy haiko ny tsy ankahery anareo tanora rehetrarehetra izay manala fanadinana satria dia tsy kivy ianareo fa na de natao anatin'ny antsika natao anatin'ny aizina aza dia mbola mikiry nanohy hatramin'ny farany izany fanadinana zany. Ny zavatra tiako lazaina de hoe ao anatin'ny mafia no ahitana ny fahombiazana ary midera manokana anareo mirary soa ary tonga amin'ny tanjona zay orina ary mino fa niezaka rehetrarehetra zay nataonareo de tsy maintsy odivetiny ary mirary soa mirary fahombiazana ho atsika rehetrarehetra ary ny fampandrosoana ny Madagasikara de tsy maintsy erahana ny toetsaina mihitsy no mila ovaina zay vao tena iovan'ny Madagasikara fa ninona ataontsika eto raha mbola misy
ny toetsaina tsy tia-tandrazana sy ny sopatra sy ny sakana amin'ny fampandrosoana zay atao a dia lasa eripovermaina ny ezaka rehetrarehetra zay ataontsika ampandrosoana nyity fireneny ity. Zay ny antony idivantsika, zay ny antony tsy maintsy hijerentsika nyreo olona zay mini misopatra, mini migafy, mini misakana ny fampandrosoana zay atao eto amin'ity Madagasikara malalatsika ity. Mankasitraka anao Andriamatoa tonga nivantana teto amin'ny plateau ny TVM nanome fankahirezana na ho an'ireo ray aman-dreny na ho an'ireo mpianatra manoloana ny tranga niseho omaly iny. Mankasitraka atsika any tokantrano ihany koa nanaraka ity fandarana manokana vaovao manokana tamin'ity atoandro ity niarahana tamin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Mankasitraka atsika rehetra veloma toko kilasy toko vavy.